Ankafariana trany tompolazy tompovavy no tsy tena tokantranonao amin'izao alady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotratsika ny arahaba ary asaina mpanajanytsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany lanatsiny no ny fahatarana no ny finoakomanana amin'ny fanatanterahana ny fanadadiana rehetra izay ho arahantsika amin'ity ariva ity dia ampiandoana ihany koa dia tsara milamintsika manambahiny ny fandarana mahery amin'ity ariva ity. Fanadadiana voalohany ho arahantsika ary amin'izao alina izao dia voaositra Tompondakan'i Madagasikara Tompondakan'i Goldt tompo ity ny FTM Manjakaray rehefa nandresy mazava antrareo Cosfa tamin'ny isa 420 no 420 andeha arahantsika ny famitinana ny lalao tetsy amin'ny Kanjapeny Mahamasina io tolakandro io. No porofony ny FTM Manjakaray tetsy Mahamasina nalohana mpijery marobe ny mahalarana voalohany azy eto Madagasikara io tolakandro io. Voaositra Tompondakan'i Goldt Tompitsa Tompondakan'i Madagasikara ny FTM Manjakaray rehefa nandresin'ny Cosfa tamin'ny isa mazava 420 no 420 teo amin'ny lalao famaranana. Lasan'ny FTM maraka izany ny vola 10 tapitrisa ariary avy amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny ampy 10 tapitrisa ariary avy amin'ny orinasa Star amin'ny alalan'ny Goldt izay ho an'ny larana voalohany tamin'ity faninanana ity. Enina tapitrisa ariary kosa no azon'ny Cosfa larana faharoa mbola vola avy amin'ny filoham-pirenena ihany ny ampy 2 tapitrisa ariary avy amin'ny orinasa Star. Samy mbola nahazo omby mifaharay avy ny rotota tamin'ity lalao famaranana ity. I Max mpilalao avy ao amin'ny Cosfa no voafidy ho mpilalao mendrika izay nahazo lela vola 9 ariary avy amin'ny Goldt ary Korka no mpilalao nahafaty baolina betsaka indrindra avy ao amin'ny FTM Manjakaray tamin'ity lalao ity. Raha ny endry dalao tamin'ny ankapobeny dia nizara roa mazava tsara ny 20 minitra ny lalaovana. Ny fantanja tsara ny lalao teo amin'ny fidirana voalohany izay nitsaraka tamin'ny isa 20 ka ny FTM no nitarika. Vao nanomboka 2 minitra ny fidirana faharoa dia nahatonga baolina nentanina ny Cosfa ka ny fanakaiky ny isa teny amin'ny solaitra be 7-20 no 4-20. Nanomboka teo dia niamafy ny fifandonana ho an'ny rotota nahazo karatra mena i Bolo mpilalao Cosfa. Nanomboka teo dia nahaina nararoatra ny tsy fahampian'ny Cosfa ny FTM makany sesisesy ny baolina matin'izy ireo.
Ny vatateraka ny vodilaran'ny Cosfa vokatra izay tsy fahampianisa teny ambony kianja izay ka ny manome tombony ho an'ny FTM hisalotra ny anaram-boninahitra. Araka ny fantatra dia ireto filevana roa nanao famarany reto no isolo tenan'i Madagasikara amin'ny fiadinany ny Tompondakan'i ranomasombe indiana, ny fiadinany amboaran'ny filondray ny faninanana manaraka ho an'ny malagasy Rugby.